Syndicat ny mpitsara eto Madagasikara aiza ny fahaleovantena ny fitsarana mahazo tsindry ireo mpitsara ary tsy afaka manao ny asa ny ara-dalàna. Fantrana lalina efa mamoy fo ny ankamaroany ny malagasy. Manjakandriana fanasana mpifidy betsaka ireo tsy nazo ilay sosy. Tompoko lasy sy tompoko vavy manoatra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra sy ny MBS amin'ity hariva ity tonga sondry ianao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Maro ireo tsy fahatombanana hita nandritra ny fikarakarana ny fanavoazana manontolo ny lisam-pifidianana hoy nambaran'ny firaisamonim-pirenena safidy tamin'ity androany ity. Maro ny fanatsarana tokony atao mba ahafahana manatratra ny tanjona toy ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana anaty lisam-pifidianana sy ny fanatsarana ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra eny fotony. Fanetadiana sy angom-baovao nataony Anjavandriamaefa sy Andry Rakotomalala. Ny raika ambinipolo isanjaton'ireo mpifidy atao anatin'ireo distrika 7 nanaova ny safidy fanarahamaso hatreto no voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny 13 isanjaton'ireo distrika ihany no nahatratra mihoatra ny 570 isanjato ny tanjona napetraky ny seni ary ny 70 isanjaton'ireo distrika dia tsy nahatratra akory ny atsasaky ny tanjona napetraka hoy ny firaisamonim-pirenena safidy. Tratratra eo amin'ny 720 isanjato kosa ny tanjona napetraky ny seni anoratra mpifidy misy 13.5 tapitrisa raha nitatitra nivoaka ny 2 febroary 2022 lasa teo. Azo lazaina hoy ny zotra-pilaminana ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana aloha hatreto hoy ny safidy saingo maro ny tsy fahatomombanana hita sy tsikaritra tamin'ny fikarakarana izany. Tsy farisian'ny olom-pirenena amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Ny tsy fampiny ireo fitaovana entina manisa andreo mpifidy ary ny tsy fampiny ny fampahafantarana sy ny fanentanana ara-pifidianana ho an'ny fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy teo anivon'ny fokotany. Anisan'ny antony nanahirana ny mpanisa mpifidy dia ny tsy fahafiezan'izy ireo tanteraka ny toerana ny asany miampy ny tsy fahazotoan'ny komity mpanisa mpifidy lay cellurité zany iara-iasa tamin'izy ireo. Antony hafa ihany koa dia tsy fampin'ny tambiny na solopaladi ny tsy fahatratrarana ao an-trano le olona mandritry ny fivezivezena matetika nataon'ireo mpanisa mpifidy ka lasa nanatsarotra kokoa ny asa. Miantsony amin'ny tokony hanamafisana ny fanentanana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena momba ny fifidianana araka izany ny safidy. Mila petraka ny fahatokisan'ny olom-pirenena amin'ireo mpiantsihatra amin'ny fifidianana fa indrindra ny mirafitra mikarakara ny fifidianana izay tokony miasa amin'ny fomba maleo tena tsy mitanila ary mangarahara. Manana andraikitra goavana amin'izany sihatra izany ny rehetra hoy ny fanazavana. Ary tsy tokony miafina mihitsy zany hoe sarotsarotra ny zavamisy ny toetra mialohan'ny fifidianana amin'izao fotoana izao ka tokony samy mahana an'izay andraikitra izay na ianao mpitantana eo amin'ny fitondrana na ianao aty amin'ny fanoerana na itsika mpiatsehatra hafa na miavainy vakijery ny fahaisamonim-pirenena isan-karazany tokony samy mahatsapa an'izay zany satria samy tianana firenena milamina tianana firenena mandroso araka ny tokony ho izy mahana olom-boafidy tena voafidy marina sy ara-dalàna ka hoekeny rehetra ny fomba fitantanany rehefa avy eo. Eo amin'izay vaovao izay hatrany tany amin'ny commune Kazondady distrika Manjakandriana no nanaova ny tanora tia Manalamanga ny fanentanana isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana androany. Fantatra nandritra izany afa misy amin'ireo olom-pirenena izay nisoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana no tsy nahazo ilay sosa azahoany manamarina afa voasoratra izy sy ahafahana manao fanamarihana rehefa tonga ny fotoana ilaina ao amin'izany. Angom-baovao Germain Manjanary sy Manora Andriamalala. Mila misoratra anarana isika fa zoomena sy arova lalam-panondrenana ho an'ny olom-pirenena ny mifidy ary adidy ho an'ny firenena. Io no fanentanana natao teto Kazondady. So atsika sady adiditsika no mifidy mba tsy mifidy mba tsy ho diso anjaritsika dia rehefa ohatra azo le any amin'ny fokotany iny dia tehirizina tsara le sosiny iny. Raha ny tokony izy dia mahazo ilay sosa ilay taratasy kely miloko maitso izay mahavita manoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ho anteto Kazondady anefa dia maro ireo tsy nazo izany. Tadina tery le zanako fotsiny zany le izy satria le karapanao zay vao mivoaka
dia naterina izy fotsiny le izy dia voasoratra fa mbola tsy azo zany le vodina zavatra kely le sahanareo zay mbola tsisy an'izany tsy teto akanjondany ihany no ahitana tranga toy izany fa nytao andriam-pamaky ihany koa tsy tany amin'ny fokotany fa nalainy fotsiny ny karapanondronay hoe anoratana lisitranay ihany efa nahazo an'le sosi mbola tsy nahazo dia ianao ve tsy miverina tany amin'ny fokotany intsony ka izy tsy niteny fa nalainy fotsiny le karapanondro izy tsy niteny hoe makany amin'ny fokotany na tsy le karapanondrona reny naveriny rehefa vesa naveriny ka soratany amin'ny fotsiny le ianao zany tsy nanao sinitany amin'ny fokotany mbola tsisy zavatra hafa mihitsy fa karapanondro fotsiny nalay zareo iny taratasy sosy iny no manamarina fa voasoratra anatin'ny lisym-pifidianana ny olona iray ary azahoany manao fanamarinana raha sanatria misy fahadisoana mombamomba azy ireny tranga ireny no anaovana ifanentanana hoy ireto tanora tima ireto amin'izao vanim-potoana zao matsiny dia tena mikaikaiky ny vahoaka ary amin'ity taona 13 ity dia taona fifidianana ka amin'ity zany mba hoe anova ny fiainan'ny malagasy satria verina amin'ny malagasy verina mivoaka malagasy ny fahefana ka ireo malagasy mpifidy ireo indray no ametraka ny olona zay fatany fa afaka hitondra indray ny firenena mila mitandrina sy mailo ny rehetra hoy ireto tanora ireto fa betsaka ny tsy fahatomombanana amin'seho ankehitriny mbola eo amin'izay lafomba voan'ny politika izay trany mila fierana ary mila atao mazava tsara ny fampiasam-bola an'ireo kandida ilatsaka ho filoham-pirenena amin'ity taona ity manimba firenena ny fampiasam-bola miompapana mandritra ny fampelezan-kevitra ary mampababtrosa amin'ny malagasy fanadidinana ataony Nzavandriamahefa sy Andry Rakotomalala tsy fanajana ny safidim-bahoaka sy ny demokrasia ara-pifidianana no tanjon'ireo antoko politika hafa milaza fa tokony tsy latsaka ho fidiana izay tsy manam-bola sy tsy manana helikoptera ary ainao manjery entina anaovana fampelezan-kevitra hoy Constant Ravelson tsy hisy fombafomba mihitsy zany anadiovana ny demokrasia eto amintsika ny safidim-bahoaka eto amintsika tsy hisy mihitsy zany fa dia tena hoe avelao andeha ny vola miopapana ohatrany tamin'ny 2018-2019 ange miopapana tsy tsaroko tsyo ny 4 million dollar no lanin'ny kandida ray rehefa kajinao isaky mifidy dia tena vola be manakadanitra mihitsy zay ve no averina zany midika ny teny rangaha lehibe io zay ve ny averina dia zao fahitatsika zao mivokany mandritry ny 5 taontsika mameritrosa le kandida mila atao mazava tsara ny fampiasam-bola amin'ny fampelezan-kevitra na ny vola ampiasain'ny antoko ihany ity mpamakafaka raharaham-pirenena ity fa nahoana dia tokony misy konty mazava tsara mihitsy koa zany ny fampiasana ny vola amin'ny propaganda ary na ny vola amin'ny fiainan'ny antoko andavanandro koa ary anisan'ireo teboka mila dinihana ao anatin'ny lalam-pifidianana amin'ity taom-pifidianana ity moa io famiram-bola ho ampiasain'ny kandida iray mandritra ny fampelezan-kevitra io fa tsy mitsahatra ny miantso ny amin'ny tokony isin'ny fitoanan-doam-pirenena any mpisehatra politika eto Madagasikara fisorohana ny korotana mety hitranga mandritra ary aorian'ny fifidianana ny tena tanjona ao anatin'izany angom-bavaon'ny Nzavandriamahefa sy Andry Rakotomalala ny fananana lisym-pifidianana madio sy mangarahara no azahoana fifidianana ekeny rehetra sy azo itokisana hitantaratra nefa fa maro ny tsy fahatomombanana ao anatin'ny fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana io araka ny fanazavana nataon'ireo firaisamonim-pirenena manara-maso ny fifidianana manamafy ny mpisehatra politika manoloana izany na dia efa namoaka iny datim-pifidianana iny aza ny avy eo anivony ny vaomera maleo tena misana ny fifidianana na ny seny efa hitantsika iny namoaka ny datim-pifidianana amin'ny seny na dia somary nova kely amin'ny lalàna zay mifehan'izay fifidianana zay ara satria nyrosatra ny amin'ny 7 novambra fa ny olana eto dia hoe hanaiky ve ny rehetra raha io fomba sy ny lisym-pifidianana misy amin'izao fotoana izao sao dia indray teraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenena mila fampidinihana zany dia ao anatin'ny fampidinihana no mahana tsara hoe inona no atateraka an'izay lisym-pifidianana zay andrasan'ny rehetra araka izany io fifampiresahana andatabatra boribory sy efa anaovan'ireo velona antso matetika io aindehibe ny firenena mantsy ny fifidianana ka tsy mahazo atao atsirambana ho ny fanazavana
manana ny safidiny amin'ny fifidianana folam-pirenena ho avy ny tsiraray hoy ny nambarany vahiny ny fandarana miara-manonja androany isorohana ny fampahantranany malagasy ankehitriny ary anarenana ny toekarem-pirenena sy ny sosialim-bahoaka izany ravazava-mainina tahirinena hita taratra ary miseho tsikelikely ny vokatry ny tsy fahaiza mitata mitondra fanjakana fitokoana ny ery fitakiana vola eroa samy manambara avokoa fa tsy manambola raha fanjakana ary tsy manao laharam-pahamea an'ireo sehatra tena ilain'ny vahoaka amin'ny fifidianana filohampirenena ihany anefa no ahafahana manarina izany amin'ny fahaizana mifidy olona afaka anarina ny Madagasikara. Ny olona tokony mandray indraikitra eto amin'ny firenena zany manomboka zao raha ilay olona dia mba jereo tsara ilay olona manana an'ilay kapasite fahafantarana ny tokony ho atao eto amin'ity Madagasikara ty fa sika zany lasa any manerina raha voale maronisa tsy mahay ohatra zao tanora io zao tsy mahalala raha pirene very repera de omena zavatra ny ampandizina ry de iny ny maronisa de zay lanin'iny ane no lanitsika zany no fanapaha-kevitra hitondrana ny firene raha voatsy le citoyen no éduqué sy tena tsy mety io sifrazy tsisy mandeha am'loha ny are-pirenena sy voatatana araky ny tokony izy sady sy voaambina fa tsy misy manaraka an'le laharaha-pahamena ao hoanany problème ny olona ny resaka asa indrindraindrina ny resaka famokarana malana ny krizy ankehitriny tsy misy afa-tsy ny fikoanan-dom-pirenena ihany no ahafahana mitondra vahaolana aingana mialoha mandritra ary oriny ny fifidianana tiatsika na sy tiatsika tsy azo idiverana itsony ny siny zany hoe fikaonandoam-pirenena zany ny filakevitra ny gouvernement taomaly zao de fa filakevitry ny ministre zafady de fa nilaza fa araikitra ny zay ho taterana eny amin'ny CCI vato zany de fa milaza sady fa raha ny any velany angoninao ivorety Madagasikara ny eto toerana indray ve no tsy ifampidinika ary raha ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao hita maso de araky ny fiteniny tanora hoe fa miandry sarahana fotsiny zany io fanjakana io raha ny zavatra misy na ny resaka cessation de paiement sy fisina vola tsisy voaloha daholo io karazana andraikitra ny fanjakana rehetra io na borsa na karamany mpandraharahana ny saram-piany karaman'ny mpiasa sy ny sisa efa zay mahita fa sarotra ny amana ny olana am'izao fitondrano zao fa tsy maintsy manomana no avy sika zany zay no iresadresantsika hoe inona marina ny tena olana am'izao famikorosofanana tanteraka ny tontolon'ny asa-pitsarana anatin'ny taona-pifidianana teboka 5 no nivohitra tamin'ny fanambarana nataon'ny syndicat ny mpitsara na ny SSM eto Madagasikara mifanalavitra ny kabary ara-paikevitra mivoaka sy ny fanapahana raisina na ofisialy zany na tsy hoy ny fanambarana mahakasika ny ady amin'ny kolikoly nanipika mafy ny syndicat amin'ny fidikidirana sy fitsabana ary fanomezana baiko amin'ireo mpitsara ataon'ny mpitondra sy ireo olona akaiky azy fahatelo manameloka tanteraka ny fanombana isan'andro ny faleovatena ny fitsarana amin'ny endriny maro isan-karazany ny SSM ary mitaky ny anatsara na tsy misy fepetra ny tsindry miatitra matetika amin'ireo mpitsara rehetra manerana ny nosy mangataka ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara andray ny andraikitra feno nankinina taminy ary ihany koa anatanterahany manontolo ny asany amin'ny matomponantoka azy mikasika ny fahaleovatena ny fitsarana ihany koa farany mangataka ny siny ny fitoniana ny syndicat ny mpitsara fitsarana madio maleo tena tsy ijerena karazana firoan-kevitra ara-politika ireo ihany no antoka lehibe iankina ny filamina ny fiarahamonina malagasy ho iatrany ny fanambarana miondrana antsokosoko makany ivelany faminotena fanaovana asa tsy mendrika ary famozam-po izay sisa no vahaolana hitany akamaroan'ny malagasy malona ny fantrana lalina misy eto amin'ny firenena ankehitriny izay no vokatry ny politika an'izao fitondrana izao nandritra izay efa taona mahery nitondrany any Madagasikara izay hoy nambaran'ny mpamakafaka raharam-pirenena raha tafaresaka tamin'ny Anjavandriamahefa sy Andry Rakotomalala misy eo amin'ny endro maro ny fahantrany malagasy amin'izao fotoana izao ho ny mpamakafaka raharam-pirenena Constant Ravelson
efa mamoy fony akamaroan'ny malagasy noho ny tsy fisina ka porofon'izany ireny malagasy mitsoaka sy mifindramonina tsy ara-dalàna makany ivelan'ireny hitady izay ivelomany. Misy zany ny olona tapidala kale eto amintsika ary mamoy fo matonga mahasahy mandeha amin'izany reny enge raha tonga any asa taona maro reny zay vao mazava sy milamina momba azy fa rehefa raisitsika ohatr'izay a ny olona tsy afaka manao ohatrany nataony reny zany zao a ny sasany mamono tena ny sasany mivaro tena ny sasany a manao dalo ary na ny tanora raisinao le tanora le hoe tokony mba nisy ho avidiniana ara tifiriny olona amina fitakiana bourse fotsiny. Akoatra ny fahantrana tsy mafeny asa ny araka ny tokony izany koa ireo tompona ndraikitra isan-tsokajana eto amintsika ho ny fanazavana ka boraraka tanteraka ny sisitany ny Madagasikara ka miditra izay te hiditra ary mivoaka izay te hivoaka. Agence portuaire maritime et fluviale APMF ahoana moa io tsy mahita sy tsy mahatsikatra misy sambo mihetsika eo amin'ilay faritra misy azy misy sambo zany tsy ara-dalàna ve ahoana moa ny mpitandro filaminana olona ampolony maro zany ireo tsisy hevitra fa tsy maintsy hita ary tsy maintsy fantatra zany hoe misy olona miomakomana maro amontsy toerana ray fimondranana tsy voavoalohany zao nisy fefika an-dranomasina ohatran'io ka tsy henao zay momba ny APMF fa tsy hany zay momba ny mpitandro filaminana ny sisy tany sy sisy-dranomasintsika zany a gaboraraka. Safa-miala ary tompona ndraikitra voalohany amin'izany rehetra izany ny fitondram-panjakana ho ihany ity mpamaka faka politika ity. Io ve zany le io eno zay ny anankiray fa misy andraikitra lehibe koa eo amin'ny sehatra politika eto amintsika hoe inona tsara ary inona marina ny tondrana ny tany sy ny firenena mba harosonay mpanao politika rehetrarehetra sao. Tsy vao izao no nisy malagasy maty andrano hanony ny fifindramonina tsy ara-dalàna teto amintsika nateti-pitranga izany tatoato ary efa azo sokajiana ho firenena faharoa ho amin'ireo firenena betsaka mpifindramonina tsy ara-dalàna maty andrano i Madagasikara amin'izao fotoana izao ho ihany Constant Ravelson. Nany amin'ireo firenenkafa ny fisinady amin'ny fireneny no matetika no mahatonga azy mitsoka ny fireneny fa ny eto amintsika kosa dia noho ny fahantrana lalina. Arak'izany dia diso fanantenana tanteraka tamin'izao fitondrana Andry Rajoelina izao ny akamaroan'ny olona ankehitriny tsy araka ny eritreretana azy fa vao maika nampitotongana ny fiainan'ny malagasy tahaka izao politika ankibo ny an'ny vahoaka politika ny seza kosa ny an'ny mpitondra fanjakana Ando Miaratiana Matteo Prince. Tsy atany tsy aparafara ny malagasy ankehitriny tsy mahita lalakombana intsony fa divitry ny fahantrana tanteraka zara raha misy sakafo hanina na misy tsy mahavoky ary tsy ara-pahasalamana intsony mifampitady amin'ny asa azona avory isan'andro miaraka mitebiteby sy ny tahotra lava ny kelananana sisa no ahiratra fa raha ny vola miditra eo am-pelantanana tsy antenana intsony fa vao maika aiza mpiditrosa tompona ndraikitra voalohany amin'ny fampahoriana ny malagasy izao fitondrana izao hoy ny fanazavana. Tsy mahavita aloha le izy fa zany hoe ohatsiny hoe temporaire zany tsy hoe manavonjy taitra fotsiny ny vahoaka zao politika anaty vilany deo zao manankanay araty anana no atao loka isan'andro zay mba takatry ny volanay zay mba kely vola azo la tsy miaina ohatra n'izao fa tena miamafy be loatra le izy fa tsy hitako zavatra mandroso am'izao tahaka ny hoe tena le ny fiainan'ny olona ny tokony aloha dia miemitry fa ny mpandraranga ma manana tokony atao fa raha ty ambanivohitra tena mijaly tsy mahita atao ny fa mijaly ny tokony vahoaka ny ambanivohitra ngany no toko hoe mety ihany fa antio mandeha ny dalo mpangalatra tsy tsy hanaovan'ny olona azy mampahantra amin'ny malagasy ny tena marina eo amin'le resaka leto gouvernement eto zany tena mila hoe soloana mba mila fivoarana zany malagasy mba amin'le fiainana le fiainany amin'izao fa lasa lafo be vary efa ho 5 000 ny kapoka ao nefa amin'ny olona misy tsy anasa aloha misy aloha zany andeha ny fifidianana dia zay vao mba hita eo amin'izay zany le fivoahana le satria efa akaiky le fifidianana efa tsy mety tsoa zany le izy tsy misy adefitra ny fialana izao fitondrana izao eo amin'ny toerana sisa no andrasana hoy ny olom-pirenena ampitsarana izao fahoriana izao tsikaritra ary raha mahita sy ny ainana teto fa hatramin'ny andraisan'ny filoham-pirenena ny fahefana tsy nitsahatra ny korosifahana ny fiainan'ny malagasy manaporofo izany fa olona tsy vonona ary tsy niomana ny tondra ny misy eto fa maika ny azo seza fotsiny ka manonofy ampitoerana anyka ny malagasy tsy mandady arona hatrany no mizaka ny vokany.
fa ankoatra ny alabotry dia isan'ny olany mponina amin'ny fokotany andriampamaky ny fiakaran'ny vidim-piainana fa ambon'izany rehetra izany izay mila raharaha eny anivon'ny fokotany no miantoka ny kojakoja ilaina toy ny taratasy sy ny maro hafa. Hatreto koa dia mbola tsy nisitraka ilay fampiakarana tambo-karama ny se fokotany any antoerana. Germain Menjanary, Manora Andriamalala. Mponina manodidina ny roa ala no monina eto amin'ny fokotany andriampamaky. Fambolena sy fiompiana no fiveloman'ny olona eto amin'ity fokotany ity. Mitaraina noho ny asatro ny fiainana ireo mponina. Vidim-piainana zany ny tena olan'ny olona ety aminay. Mitaraina mafy ny olona amin'ny fisondrotan'ny vidim-piainana. Be tambary ny olona ety fa tsy voka ohatr'izao zany sahirana satria mbola ela vao fararany ny olona. Isan'ny olana sedraina ho an'ny asa eo anivon'ny fokotany ny tsy fisian'ny fitaovana entina manatanteraka ny asa. Vokany voatery izay manana asa atao no miantoka ny fitaovana anaovana izany. Resaka eo amin'ny taratasy, zavatra ny encre sy ny ohatran'izany zany no tena hoe mahasahirana anay aloha. Dia ny izay olona manao zavatra no miantoka. Eto amin'ny fokotany andriampamaky zany misy amodimy. Dia ao anatin'ny io amodimy io misy olona 2 latsaka kely eo. Ny andamitelo zany hatreto dia tsisy le hoe isam-bolana fa izy tiany hoe tonga izy 3 volana em-bolana ohatr'izany. Dia nefa raha tsy tonga indray mitontona fa 2 volana na 3 volana ny mena. Ity se fokotany ity irery ihany miasa eto amin'ity fokotany ity. Tsy manana lefitra izy raha ny fanazavana. Miana amin'izay misy isa ireo mponina amin'ny commune Nakazondany distrika Manjakandriana. Distrika izay mpamboly vary kanefa dia tonga hatrany amin'ny 700 ariary mahery ny kapokam-bary any antoerana. Miamafy ny fiainana amin'izao fotoana izao ka izay tazomanaina sisa no atao. Angambavana mbola nataony Germain Menjanary sy Manora Andriamalala hatrany. 20 kilometatra mialan'ny renivohitra no misy ny commune Ankazondany. Toerana manana lemaka midadasika azo volena. Mahatsiaro sahirana nefa ireo mponina na amin'ny sakafo arapaka isan'andro aza. Raha mivarotra, zara raha malafo. Ireo namidiko voatabia, karoty, ovy, sakamalaho. Malafo ve moa tsy mba lafo izay kely io fa tena tsara aloha tsisy. Tsisy tena. Tsy manam-bola n'olona. Tsisy vola. Any talata volin'olo. Mandofo re vao tonga ty. Mbola tsy fantatra aloha zany raha tsy raha riva mody. Efa verina ve masoko arena sa matikapoka sa ahoana. Kapoka ny vary mahatratra 700, 800. Sakafo ambanivohitra ny ety ambanivohitra. Misy ara tena hoe tapa-bomanga no aminy a. Misy ara tena hoe raha mangotraka fotsiny ny hafanainy ho an'ny ankizy a. Dia matoa mihinana zany dia tena hoe miafy zany ny lehibe. Fa ny ankizy no tsy maintsy jerena. Ka le fihefina atao zany le zava-misy zany le izy dia tsy maintsy miafy fotsiny ianao forcé zany tsy maintsy miafy ianao satria tsy hita tsony zany le zavatra tena mety. Le karama tsy dia manahoana zavatra ataonao moa zaoko. Io tsy maintsy atokotoko le izy vidina amin'ny anina dia avy eo atoko le izy dia tsy maintsy zay zany zavatra tsy maintsy misy ao anatin'le izy. Tsy maintsy ambambarina. Zay azo zany mitsinjaraina amin'ny fiainana fa fantatra hoe sarotra ny fiainana. Dia zay azo iny mitsinjaraina. Ahafahanao hoe miaina ny zava-misy e. Mba tsy natonga ny saina hiasa loatra. Tsy mety hahena araka zava-misy. Tsy mety afaka hoe hiaina fiainana mety ianao fa miaina ny zava-misy. Raha ohatra zany ianao zao mandrotraka vary 3 kapoaka dia manao roso tapany ianao amin'izao. Tsy antanandehibe ihany fa ny mponina ety ambanivohitra ihany koa mitaraina avokoa noho ny amafin'ny fiainana. Mitovy ny vidim-bary ary ireo mpiantoka avy any ambony vohitra no mivaribary eny ambany vohitra. Ainao tafiakatra hatrany amin'ny 520 isan-jato ny tany fantrana eto Madagasikara amin'ity taona ity raha izao zava-misy an'ny malagasy izao no jerena raha nambarany mpiarony zon'ny mpanjifa PMH androany. Vohitsakitsaka tanteraka hoy ny fanazavany zon'ny mpanjifa eto Madagasikara ny tsy fisiny ny didy fampiarana laharana efa nankatoavana tamin'ny 15 Jona 2020 sy 2020 miaro ny zon'ny mpanjifa izay lalàna izay. Ando miaratina sy Mateo Prince. Mibaribary ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tsy voahaja ary vohitsakitsaka tanteraka ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara hoy ny PMH na ny mpanjifa mirahina. Efa tena miaina ny tsy fiaina intsony ny malagasy
any ka mamoy fo ny ankamarony ny safidiny tsilobava ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa omaly nandritra ny andro manendrintany ho an'ny zon'ny mpanjifa noho ny fahoriana iainany rehetra amin'izao fotoana izao famidina ny fotony izay dia hitanay sy tsapanay fa mitombo nisan'ny olona maty ny anoanana manerana ny nosy vao manokatra Facebook zany ary zay dia efa mahita ny hoe olona maty torana eny amin'ny arabe noho ny anoanana ary tsy hitany olona intsony kely ny vola entina miady isaky ny tokantrano mba ahafahana mividy sy mamelona sy manodina ny tokantrano anankiray ny amin'ny resaka vidim-piainana sy ny vidin'entana hoy izay hoe ainainy isaona satria maro le vahoaka efa maty ny anoanana misy ny lalàna efa nankatoavana ny 5 jona 2012 momba ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa saingy tsy misy ny didy fampiaran'izany izay fototry ny olana ankehitriny ny mpitondra indriamantsy no migalabony sy mialokaloka ao anatin'izany lalàna izany fa ny vahoaka izay mandohitra kosa tsy misitraka ny tamberina ndraikitra eto amintsika lasa natao fitombontsoan'ny mpitondra laya lalàna satria raha io lalàna fiarovana zon'ny mpanjifa io no atsaina sy tanterahana tsotro zao ny afarany zany vahoaka mpanjifa zany fa dia miada finaritra zavatra hitanay nefa dia mifanohatra fa lasa ny olona izay mitondra sy mifanoho politika no bekiby be tenda fa ilay vahoaka ny amatsy ny anona maty amina resaka tsy fisina sy ny fahasahiranana taona 2024 dia hiakatra 520 isanjato ny fahatranony vahoaka malagasy ary ny zavatra hita vao maintombo kokoa le izy satria nanamaty an'izay ny banque mondiale vao tsy ela akory zay misy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara tsy membre ny gouvernemanta fa kosa mitatitra sy mandroy sosikevitra hikatsahana vahaolana amin'ny fampanajana ny zon'ny mpanjifa saingy tsy mbola ny tena mipetraka amin'ny toerany araka ny tokony ho izy tsy natokana ho an'ny olo-tokana na vondron'olona manam-pahaizana ihany ny fampivoarana ny toekare-pirenena miainga avy amin'ny fahatsapatena ny rehetra izany indrindra ny tanora anana tetsaina miabo afaka hitondra fampandrosoana sehatra maro no mbola afaka trandrana tsara eto Madagasikara isan'ireny ny fambolena ary ny fiompiana ando miaratiana sy taherinena manana velarantany midadasika Madagasikara afaka mamokatra tsara raha manana olona vonona najary zany tsy ny sehatry ny fambolena ihany fa mbola azo trandrana ihany koa ny sehatry ny fiompiana isan'izany ny jono manana manampahaizana maro ny firenena saingy tsy ampy izany raha tsy nyrehetra mihitsy no mandray andraikitra mila vozina isan'andro ny teknika mpampandrosoana ampiakarana ny vokatra azo avy amin'ny fambolena sy fiompiana eto an-toerana dia mbola mila misy gapona 55,000 tonnes ho an'ny trondro andranomamy tsy ampy eto Madagasikara iza no andrasantsika hamokatra an'izay raha jerentsika ny tany finanana hena ny statistika dia tena mbola ambany dia ambany ny eto Madagasikara vokatra azo amin'ny fiompiana izay dia takizay koa nefa ny any amin'ny fambolena izany hoe raha jerentsika izao mbola manafatra hatrany amin'ny taonina maromaro amanetsy taonina ny varytsika any andafy dikany mbola malalaka ihany koa ny sehatra ny fambolem-bary efa be dia be ireo manam-pahaizana an'izany eto Madagasikara ny fanampariahana an'ireo no ilayntsika olona hitondra azy any amin'ny sehatra ambanivohitra sy any amin'ny sehatra lavitra ny renivohitra ainga sisihatra ho an'ny fampandrosoana raha toekarenany Madagasikara ny fambolena sy fiompiana manampy betsaka amin'ny fanatrarana izany tanjona izany fisina hetsika ampiona n'ireo mpisihatra rehetra amin'ny toerana iray tanjona ao anatin'izany sy ny fahatsarany firindrana ary ny fandaminany amin'ireo lahampiariana samihafa fotoana ihany koa nabeazana ny olona njifa hampiroborobo ny vita malagasy sy ny fampahafantarana ny rehetra ireo zavatra mpiavaka ny firenena eo amin'ny sehatry ny fiompiana ankoatran'ireo zavatra efa hita ho an'ny mpiompea eto Madagasikara anisan'izany ohatra ny fampiratiana ireo biby izay tsy fahita firy eto amintsika eo koa ny fampiratiana ireo biby izay ataontsika hoe biby mahazatra sy ny olona kanefa tsy miompy azy matetika ny olona fa hoe mandeha amin'ny amin'izao fotsiny ny fiompianany izy ireny anisan'ny fanatsarana vaovao ny fampiratiana ireo biby izay ataontsika hoe mahalenina ny olona kanefa tsy hita hatramin'izay malalaka ny sehatry ny fambolena sy fiompiana eto Madagasikara miankina betsaka amin'ny sehatry ihany koa ny fiainana andavanandro ny mponina noho izy ireo miantoka ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny fampandrosoana ny fotony miaina anaty tsy fanjariana tanteraka nefa ireo mpisehatra ankehitriny
tsy ampina tsy misy ny tohana omena ny tantsaha manginy fotsiny olana serena toy ny tsy fandrimpalemana ny toetrandro ny tsy fampiny ny fitaovana enti-miasa tsy any amin'ireo tena asa maika sy marary ny vahoaka nefa ny masoany ny fitondram-panjakana fa nivily amin'ny zavatra hafa raha tiana nefa ny sy ny fampandrosoana mila omendanjana isiatry ny fambolena sy ny fiompiana izay mandrafitra ny 20 isanjato ny mponina fa ny tazomoka ny areti-pivalanana ireo aretin'ny taovam-pisefona no karazana aretina vokatry ny fandalovandividoza araina ny malagasy amin'izao fotoana izao ny pesta koa dia misy tranga foana isataona indrindra rehefa andro ny famadihana ny tahany fanaova-makisiny adina amin'ny lefakozatra ny kitrotro izay mitady ahazovahana ary ny covid-19 dia mbola ambany dia ambany araka izany dia misedra olana ara-pahasalamana ny malagasy ary mila fandraisana ndraikitry ny rehetra izany amin'ny alalany aina manjery no azahoan'ny malagasy 470 isanjato ny vaovao miseho eto amintsika izany indrindra no nahatonga ny fikambanana iraisam-pirenena misana ny fahasalamana sy ny ministera ny fahasalamana nampiantso ireo tompona ndraikitra ireo ainovaky jery ametrahana fiarah-miasa azahoan'ny malagasy rehetra fahasalamana sy fitsaboana ara-potoana amin'ny alalany fahazaom-bavao ara-potoana avavaony kolotsaina mankalaza ny 20 taona ny jorony ny tarikarary misehatra eo amin'ny tontolon'ny eo ambany fiahiny akademia malagasy manana ny toerany eto Afrika ny dirary afaka hitondra fiovam-piainana milamina kokoa ho an'ireo miangaly izany indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsaina rava zavimahina tahirinena manana mampiavaka azy ny dirary mampifandray lafiny telo ny ara-batana ny ara-tsaina ary ny ara-panahy manova toetsena ihany koa ary miatrika ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina ary manana fahatokisa tena bebe kokoa ireo mangaly ny dirary hatramin'izay 20 taona zay zany dia zao zany dia nisy ny atao hoe koreolojia rary zany hoe fomba fanoratana ny dia antsoratra ny mpianatra ny tarikarary rehetra zany dia tokony sady mavita mandiny dirary no mahay manoratra ny atao hoe dirary olombelona vatana saina fanahy ireo telo ireo tsy maintsy miaraka foana dia ny dikan'izay zany hoe ny lalatsaina zany dia tsisy dikany raha vatana fotsiny mihetsiketsika tsy to dia any amin'ny fisandratam-panahy zany dikany fisandratam-panahy tsy hoe mino an'izy na mino an'izy fa olombelona gasy manana maizy azy dia zay ny problème amin'izao fotoana zao dikan'izay zany dia ny hoe raha ohatra ka anisany afaka maneo antaratasiny ao anatinao anao sy ny zavatra fibaikeo ny vatana io dia olona mahay miaina ao anatin'ny fiarahamonina satria zay ny problème amin'izao zany be dia be ny be rahombava be dia be ny be kobakambava dia nefa rehefa aveo tsy hetakory ilay izy manana ny toerany ihany koa ny dirary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na vitsy aza no mahafantatra sy miangaly izany eto amintsika momba ny sehatra iraisam-pirenena raha ny tontolony fantatry sy ny ainako zany dia anisan'ny malagasy tsy mitarika raha rery anisan'ny malagasy repéré ny filazazy moa zany anisan'ireo voafantana sy fantatra fa ao anatin'ny danse contemporaine africaine zany afaka manolotra sosikevitra momba ny tontolo iainany amin'ny endrika contemporaine any amin'ny fiaona iraisam-pirenena azo atao tsara ny mivelona amin'ny fampianarana dia eto amintsika ireo efa matianina ny anatra ela sy ny angaly izany ihany anefa no afaka mivelona amin'ny dia makasika ny dirary kosa isy ny fampiratiana ireo sary tahirina ndritra ny 20 taona nisiny ao amin'ny tahalarary asina ampahafantarina ireo mpitsidika ihany koa ny fomba fandihy amin'izany amarana antsika ny vaovao amin'ity ariva ity lany fandroany hitantana ny FIFA miandraikitra ny baolina kitra maneran-tany Gianni Infantino hatramin'ny taona 2024 ny fotoam-piasany vaovao ravirazafi-mahina tahirinena nampoizina ny voka-pifidianana ho an'izay hitondra indray ny FIFA hatramin'ny taona 2024 ny taona 2024 no efa nitantana ity rafitra lehibe miandraikitra ny tontolo baolina kitra ity Gianni Infantino tsy nanana mpifanandrina izy tamin'izany ary mbola nandraindray ny maro irotsaka indray nandritra ny kongresy fahatelo amby fitopolo ny FIFA natao tany Kigali Rwanda 20 taona ny lehilahy italiana suédoine ray aman-dreniny anisareo nanakihana ny Gianni Infantino ny filohan'ny federasiona ny baolina kitra norvégiane nandritra ny fivoriana no nangatahany tatra makasika ireo olona namony aina tamin'ny fanamboarana fotodrafitrasa tany Qatar izay nanaovana lalao maneran-tany ny baolina kitra tamin'ny tondasa nangataka ihany koa ny tenany
ny anatsarany ireo endrika tsy fanajana ny zoma olona ary ando onitra ho andreo ny aran'izany etsy ankilany nabaribary ny lehibe ny FIFA ny asa vita nandritra ny kongresy niakatra hatramin'ny 7 isanjato izao ny volaniditra raha 5 isanjato ny tahiry ho an'ny taona 7 sy 2 hatramin'ny taona 2 sy 2 teo amin'ny fitantanana nahazo vahana ny famondrana pilalao izay nisy fanovana teo amin'ny lalàna anatin'ny FIFA toy ny fanasaziny ireo voakasika amina resaka fanararaotana ranofo fanovana nisy ihany koa ny 9 desambra farany teo ny tarina 2 ny isan'ireo firenena andray anjara milalao iraisam-pirenena ho an'ireo kiloba manomboka ny taona 5 sy 2 taka ny mazatra ny fandarana ahoana marina raha ny fandarana Global News ireo ny fandarana arainao avy hatrany aorin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny ronan-tsara indray amin'izao fa mitondra lohateny hoe le docteur de peste ny sampana fampalalam-baovao ady misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafy fa ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko